Malohana izay fivoriana izay dia nitondra ny fomba fijeriny avy hatrany ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Jean-Maire Birziky, eo ihany koa ny Premier ministre lefitra misahana ny indostria Andriamatoa Pierrot Boutsaza. Samy nanazava moa izy mirahalahy ireto ny mahazava-dehibe izay fivoriana izay tanterahany eto Madagasikara. Zao aloha tsy mbola misy an'izany efa ny adihevitra moa mbola ito rehefa avy eo hoisy ny fihaonana atao ato fifanankalozana ka amin'izay tsy fantatro na misy deadline izay apetraka zareo hoe fe-potoana ohatran'izao na zao fa ny zavatra azona zay na ary tsy azo venina kosa aloha dia ny communauté internationale ireo mpiara-miomby nantoka amintsika mpamatsy vola dia miandry fipetrahany gouvernement vaovao mba ahafahany miara-miasa amintsika amin'ny fomba tena hoe ino moa latsana zany amin'ny fomba zay tena mifanaraka amin'ny fiverenantsika amin'ny ordre constitutionnel. Stratégique malohany asiny be dia be tamin'ny fanampianany ny gouvernement malagasy amin'ny fanatanterahany ataoko hoe ny élection fa indrindrandrindra koa karazany ataoko hoe manampy ny firenena malagasy amin'ny fanatotraran'ilay tanjona izay misy tsika amin'izay fotoana izao. Androany aloha dia teny zavatra ataoko hoe manao karazana ino izy ity mijery ny zavatra misy eto Madagasikara ary anome koa ny heviny fa antsika fahitako azy vita moa ny ataoko hoe nita voalohany teo dia miditra amin'izay amin'ny fotoan'izao ny fanomanana ny fitondrana ny Madagasikara malagasy.